fa iamafy ny fifanarahana ara-barotra misy eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara amin'ny fanavozana ny fampiarana ny lalàna, fanamorana ny fanondranana entana makany États-Unis na ny AGOA raha ny nivohitra nandritra ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana avy amin'ny Kongresy Amerikanina. Mbola mila ezaka kokoa ny fampiroboroboana ny fifandraisan'ny rotota eo amin'ny sehatra ny varotra sy ny fampiasam-bola ho ny filohan'ny voamerany fampitaovana sy ny hoenti-manana avy ao amin'ny Kongresy Amerikanina. Niona tamin'ny filoham-pirenena teny Avimoa androany ireo amin'ny Kongresy Amerikanina ireo nanao tombana amin'ny lalàna momba ny fanamorana ny fanondranana entana makany États-Unis tao anatin'ny folo taona. Angotrina ny Menjanary sy Irina Ardera. Efa mahery ny 4.7 tapitrisa dolara amerikana ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny taona 2024 ka tafiditra tao anatin'izany fanafarana sy ny fanondranana entana mivezivezy eo amin'ny firenena rotonda. Ny 2.9 dolara amin'io dia vokatra avy eto Madagasikara naondrana makany États-Unis ary ny 2.20 tapitrisa dolara kosa vokatra avy any États-Unis nalefa eto Madagasikara. Iamafy ny fifanarahana misy eo amin'ny firenena Amerikana sy Madagascar hoy ny filohan'ny République Andry Irina Rajoelina. Le déplacement de cette forte délégation de la Commission droits et moyens du Congrès américain prouve l'intérêt des États-Unis d'Amérique à renforcer la coopération entre nos deux pays. Nambarany ambasadorny Amerika miasa somonina eto Madagasikara ihany koa nandritra ny fionana tamin'ny filoham-pirenena io fa manamafy ny fahavononan'ny Kongresy Amerikanina sy ny fitondrana Amerikanina anavao ny AGOA ny fionana. Vonona iara-iasa amin'ny governemanta malagasy amin'ny dingana fanavaozana ny lalàna fanamorana ny fanondranana entana makany États-Unis na ny AGOA ny délégation Amerikanina raha nivohitra nandritra ny fitsidiana nataon'izy ireo teto Madagasikara nandritra ny 2 andro. Fototra iray amin'ny fampandrosoana sy ny fiaraka-miasa ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis ihany koa ny AGOA noho izy fitaovana mitondra fiovana ho an'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ireo zo sy soatoavina iombonana ho iatran'ny ambasadorny Amerika. Lalàna efa niatra tamin'ny 4 taona lasa ahafahan'ny firenena afrikana manondrana ny vokatra mahery ny 700 ny AGOA ka tsy misy ny aba entana makany amin'ny firenena Amerikanina. Vokatra efa mahery ny 5,000 no afaka ahondrana tsy mandoa aba amin'ny alalan'ny programme Generalist System of Preference. Tamin'ny taona 2024 no afaka nisitraka ity lalàna ity ny teto Madagasikara.